Une courte victoire, certes pour les Baréas, mais le résultat de l'équipe nationale hier à Mamasn face à la Namibie permet aux amoureux du football à Madagascar de rêver d'une qualification au CHAN. Match nandroany iny aloha azoko lazaina hoe tsy de nifanaraka tamin'ny stratégie satria tamin'ny fanazarantena farany de mpilalao robe zao amin'ny attaque no blessé vu zay réalité nisy zay situation zay de tsy maintsy ny s'adapte aloha amin'ny zay tokony atao rehetrarehetra. Ino ny fahasalamantsika aloha zany nisy teo amin'ny genou gauche zany no nisy kely faux mouvement kely nahazo azy tamin'ny entraînement rehefa nijerena moa ny zavatra rehetrarehetra dia atao hoe tsy afaka nilalao à 100% zany izy noho zay fahavoazana genou zay androany raha nitandroany izy zany dia teo amin'ny 95% teo zany ny guérison ny genoux-any ny fasitranany tako hoe afaka roa na telo andro izy dia tafaverina amin'ny herin'ny 100 isan-jato dia afaka hiatrika ny lalao sy ny fanazarantena aminazy. Mbola misy ray volana ny lalao miverina araka resahako teo hoe ny blessure an'izy roa lahy tsy dia azoko lazaina hoe grave d'après ny docteur fa tsy maintsy manao repos satria mbola mieritreritra n'izay lalao miverina zay tsy izy mihitsy aloha ny fiantsona mpilalao fa ireo 13 reo no tsy maintsy manamafy an'izay. Lalao miverina tsy maintsy mampiakatra fizika mafy, tsy maintsy mampiakatra fizika mafy ary manamafy ny jeu au sol tsika zany.